ny voalohan-tenika dia ny fisaorana n'Andriamanitra. Mahita nareo mafy izay liana sy maika atodina, nefa koa mahita an'ireto olona manam-pahaoriana toy ny tantely mamana ny fiainana, ka dia hita tokoa amin'izao toerana misy antsika izao fa toa somary miseby ihany. Sarotra ihany no iny, sarotra ihany ny anantena, fa zao ihany no tokony ataontsika. Manana n'ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana, tompon'ny hery isika, ary izy mandahatra fa tsy isika akory. Kaoka mba samby hifantoka tsara ny saintsika, satria fotoana anankiray izay atoko antsika izao entina amezam-boninahitra n'ireo mahery fo namono eny teto amin'ity toerana ity, ary indrindrindrindra entina ankasitrahana sy saorana manokana andreo fianakaviana izay namela malalaka mba hahafahantsika miona toy izao eto. Ka ny fahatongavana eto tompoko rizy menakavy, ataohoana moa fa dia izao no lahatra Andriamanitra, izy no name antsika ny tompoko lahy, izy no ralahy, izy ny tokony aina ary azy isika mandalo sy miserana ihany tsika amin'ity tany ity, mpivahiny isika koa tsisy nanam-po, tsisy nieritreritra hoe ho lasa tapoka raha izy, saingy nietraketraky ny sasany, ary indrindrindrindra amin'ny fotoana tsy fiheverana na fankahalanana noho ny tsy fisian'ilay fanekena ieniny hafa, dia zao zavatra manjoantsika. Koa dia tongeto izay tompo, tongeto izay mivady, tongeto mpiara-miasa rehetra, tongeto reo solom-piangonana, solotena amin'ny fiangonana izay miaraka aminay, tonga izay tompoko ampahery sy ampionanareo. Koa dia mahaiza mionona tompoko, mahaiza mionona mampionana nareo fianakaviana izahay, ary tena ao anatin'ny fonay zany teny zany, ao anatin'ny sainay, tsy ho rarakilomindo akory reo raha izay latsaka teto, fa mino isika rehetra, mananteny isika rehetra fa hitondra fiovana lehibe, ary tena endrika iray sehoany zany fanavoizana ty fireneny ity zany, ka dia manome toky isika fa tsy ataontsika raraka tany ny raha andreo mahery fo, tsy ireo ihany fa misy koa mbola any amin'ny tokantrano, zay no ny antony samy hafa dia tsy mba afaka tonga teto. Mafy, tena mafy, nefa ataona risy menakavy ny varavarana ny voana ny anareo fa ny fahoriana dia tsika menakavy tonga miondrika sy maneho fampionenana eto daholo, ary manome izay azo mba homena mba entina andraisana anjara sy mba hadidy tia manandraikitra. Engany izany ka tena mba hisy asiny eto amin'ity tany tsy firenentsika ity, tena mangetaheta fiovana maika dia maika dia maika, reto voaka maro be reto, ary tena hita fa tena miandry ary manatena fanatsarana zany fiainana zany, ka dia nalasa ary izy ndralahy sy ny sasany ihany koa dia mino isika, manatena isika ary mametoky isika, fa tsy ataontsika verimaina ny namoizan'izy ireo ny ainy, ka dia manatena fa mitovy hevitra amin'ny daholo reto izahay rehetra izay mitsangana sy mipetraky reto, mampionana sy mampitraka anareo, mahaiza monina kristianina ny tena, ary mahaiza mionina satria izay ny lahatr'Andriamanitra ho antsika. Izahay reto no misolo tena nireo faritra rehetra, fa raha ny antso izay voaraiky tao androany tiaka ty daholy, ty araky eto daholy, ho ia hoe aleo fahasolonay teny ianareo, fa raha misy zavatra tsy sambiny tananareo avy any dia alefaso nandefa izy ireo, ary dia mananteny izahay, mino isika menakavy fa tena ataontsika mpamendrena
ataontsika ho hitan'izao tontolo zao fa vahoaka endry mivaoaka malagasy mahita ny fandaminana atao eto azy zao dia tena misaotra sy makasitraka anareo rehetra fa tena manana fahendrena isika ary efa mampiseho endrika tsara sy modely tsara ny mpitondro dia zao ny vokany ka dia misaotra anareo mpikarakara misaotra anareo député sy lombavabahoaka misaotra anareo be ny tanàna na meny toerana fa zava-dehibe ny anehoana anatrehan'izao tontolo zao fa misy vahoaka endry eto amin'ity firenena ity